literatiora, riba fanabeazana, malagasy ranoray, filira, iresahana ireo fomba fanoratra, fiforonana ny teny, ireo fiteny marina, fanazavana ny atao hoe kanto, ny karazany sy ny firafitra, literatiora isaparotra, kabary sy ny sisa, famelabelara-kevitra, fanorona ny fomba isan-karazany, filira, isaky ny alatsinainy amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 ora. filira iarana amin'ny tsilavina Jules Dimby ny aina. tonga so tanatin'ny fandarana filira isika amin'izao maraina ny alatsinainy 4 Mai 2020 izao arabaina reto namantsika avy amin'ny fobe momba ny teny akademia malagasy reto tonga so tanatin'ny fandarana indray anatin'ny sokajy riba raba toko ya ny fandarantsika tsara ny mampatsay azy satria tamin'ny heriny toy izao tsy nisy izay fandarana izay dia mety hoe ohatrany ahoana moa nendriky ny fandarana nendriky ny fandarana dia mizara roa mazava tsara ilay adiny ray ananantsika ka ao anatin'izay dia netsakadiny voalohany hitondrana famelabelara-kevitra netsakadiny faharoa kosa dia andraisana ny SMS sy ny antso mivantana zay miaraka avy aminareo zany noho izany dia nizao azonareo atao sahady ny mandefa ny SMS ho anay amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 ny lohahevitra ifampizarantsika eto dia arak'ilay fangatahanareo zay voaray tao anatin'ny SMS ombena mba resao kely mahakasika ny hoe vazimbe le olona fohy kely ve io sa le olona salamby ahoana olombaventy ihany ve ry olombelo rikireny ve ao anatin'ilay hoe vazimba fa satria izy dia napresaka an'izay ihany koa dia tahaka ny ahoana marina ilay teny hoe vazimba taiza tamin'ny faritra teto Madagasikara ny tena nisy azy zany rehetra zany fanontaniana napetraka reo daholo tamin'izay fotoana izay dia ezahantsika hovaliana ao anatin'ny alatsinainy indroa mofanesy eto zay rehetrarehetra izay raha misy ihany koa nefa mety hoe fanampiny avy any aminareo dia azontsika atao zany no mifampizarana zay rehetra zay ka dia andao ary omenanareo ny famelabelara-kevitra mahakasika an'izay. ya misaotra tsy lavina ny fitenenana dia mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetra mpiaino ny momba ny vazimba tokoa no resahana eto alefa lavitra any amin'ny antapitrisany taona mihitsy zany aloha zany ny saitsika hoe tany ny andohan'ny Madagasikara Madagasikara zany raha tany antapitrisama taona maro dia nikavana tamin'ny continenta asiatika sy continenta Afrika dia teo ampovoany tena hoe nilatsaka anaty ampovoany ireo continent ireo zany Madagasikara fa noho ny ilay atao hoe gondoanazy tsy moa izay andika anazy amin'ny teny malagasy dia teo no nisy nisarahany Madagasikara tamin'ireo continent ireo niataka tamin'ny Afrika Madagasikara dia niataka koa le continent asiatika dia teo zany no natonga Madagasikara hiataka miavaka teo amin'ny nosy iny amin'ny nosy manodidina anazy niavaka ty ihany koa tamin'ny lakan-drano Mozambika dia raha zay no zohitsika zany efa nisy mponina teo amin'ny nosy Madagasikara io tany ambolohany tany zany dia hoe ala ny tena nisy teto Madagasikara feno ala ny nosy malagasy dia azo antoka zany tamin'izany fa efa nisy olombelona tao nonona teo dia ireo no heverina hoe vazimba zany no mponina voalohany teto Madagasikara dia ireo vazimba ireo zany dia atao hoe olon-dia satria mivelona anaty ala ny ala no tena ny ainany ny velomany
ary mbola tsy nisy mihitsy ny hoe fandrosoana teo amin'zareo satria izay am'izay maha olony dia azy dia ny fiazana sy ny fihotazana zany a no ny velomany dia sy biby manodidina azy iny sy ny zava-maniry manodidina azy no ny velomany sy ny ainany. Dia izay no tena hoe ny andohan'ny teto Madagasikara. Dia noho izay taty aoriana zany a nitsambikina indray tsika ty amin'ny taonjato 512 fa 612 raha ny voalazan'ny mpikaroka vahiny ohatra izao ny Père Calais tena miteny mihitsy ny hoe ao amin'ny tantarany andriana misy ny tantarany Vazimba fa nisy ny Vazimba fa tena atao hoe ny Vazimba no tompon-tany. Io moa zany le tonga fitenena hoe izay tonga aloha tompon-tany nefa izay misy izay fiteny izay kanefa raha le izay tantarana no tantenina teo a dia ny Vazimba no tena tompon-tany teto. Manao ahoana raha ny raha hoe tsy ny fiveloma zany fa hoe ny fiainan'ny Vazimba manao ahoana ny toeram-ponenany tamin'izany izy tamin'izany fotoana izany. Ny Vazimba tamin'izany a tsy hoe monina anaty ala izy a dia na izy any an-dava-bato na izy any antsefatsefa-bato na izy any tapoka voana manorina trano ho azy arak'izay hoe mivelona tamin'ny fihotazana sy ny fiazana. Fa taty aoriana zany rehefa niditra ny vahiny teo zany le hoe ny tantarany andriana dia misy le hoe tantara ao amin'ny tantarany andriana misy ny taranaka Vazimba toa ny Andriamanjavona sy Andrianoronirony izay atao hoe Prala dia ny ady izay ho tompony tany. Ny zokony nanao hoe trandraka no azainy izy mirahalahy dia nahazo trandraka le zandriny dia ny teo zany no nanontanian'le zokony hoe inona no tianao tany sa ny trandraka dia nisy an'izay ohatra izay dia le tany zany no teny hoe nasan'le zandriny a dia ny zandriny zany no tompon-tany. Fa mitsambikina ihany tsika ty amin'ny fikarohana nataon'ny mpikaroka malagasy anankiray Randré Michel resaka Vazimba izy. Ny Vazimba ozy izy dia olombelona teo no miteneniny hoe ny velomany tamin'izany dia ny tao anaty ala fa ny Vazimba tsy mba hoe nanana ny fitafiny arak'izay efa hitantsika amin'izao fotoana fa ny hodi-kazo no nataony fitafiana, ny hodi-kazo no nataony lamba fitafy, nataony mirariana ohatran'ireny tsihy ireny. Teo moa nahatonga le fitenenana hoe tsy mahatsindry tsihy. Dia arak'izay zany a ny Vazimba dia olombelona fa tsy arak'izay teny eritreretiny tsy arak'izay heveran'ny olona azy ankehitriny. Olombelona izy zany a nanana fivelomany ary raha izay any tany anaty ala izay izy nefany a na ny fasana ny levenany raha tsy nataony hitan'olona mihitsy. Ary teo no nahatonga an'le hoe lasa Andriamanitra hivavahana, Andriamanitra asinina ny razan'ny Vazimba satria tsy nataony hitan'ny olona mihitsy ny fasana ny levenan'ny razany. Dia ohatran'ny hoe lasa natao asinina foana zany dia tena dia mahasarotiny an zareo a ny manodidina ny fasana hoe tsy azo hitsakitsahana, tsy azo atao tsinotsinona. Dia taty aoriana nanana fivelomany ihany ny nivoatra zany satria niditra mpiavy avy any, ny mpiavy avy any Malaisie, ny mpiavy avy any Indonésie. Dia ireo no nahatonga le anaran'olona hoe Badjo avy any Asie zany, avy any Malaisie. Le Badjo moa raha araka ny tenenitsika teto hoe Badjo ny hoe vezo. Dia izay zany nahatonga le hoe Vazimba sy ny vezo no mponina voalohany teto Madagasikara. Fa raha izay ny tantaran'ny Vazimba izay a ny vezo zany mbola mpiavy avy any amin'ny
faritra avy any amin'ny firenena hafa niditra teto amin'ny Madagasikara. Zay no azo filasana azy. Misy anam-pinazana mana Benoît? Entiko ny vazimba tokoa dia voalaza hatrany amin'ny boky rehetra fa hoe tompony tany voalohany teto Madagasikara. Ary za mihitsy ny azana azy tompony tany. Raha alefa ny lovatsofina rehetra eran'ny faritra samihafa zay nisy vazimba eran'ny Madagasikara, samy milaza daholo ny lovatsofina, na any Atsinanana, na afovoan-tany, na any Andrefana, fa hoe ny vazimba tonga teto talohan'ny razan-drareo, talohan'ny razan-dreo vahiny zany. Any amorontsiraka Atsinanana, ny vazimba voalaza anankiray ohatra fa hoe rehefa tonga ny razan-drareo Antemoro tany atsimo Atsinanan'ny Madagasikara dia natosy ry zareo ny vazimba, dia nandeha ny vazimba voatery niakatra amin'ny Havana. Dia ireo vazimba ireo indray nisy mponina efa hafa koa teo aminy taloha teo amin'ilay Tornanale tany Betsileo. Dia teo Betsileo efa nisy olona, zany hoe to vazimba ihany izy ireo fa samy mitondra ny anarany. Ohatran'ny tsika zao malagasy fa misy Betsileo misy Betsimisaraka, ka nisy anarana hafa koa nentin'ireo olona reo. Nisy tao faritra Betsileo ireo le natsoina hoe tambalimbaly sy tandronirony. Dia rehefa tonga ny vazimba avy any Atsinanana, natosika ny vazimba ny tambalimbaly sy ny tandronirony, dia nikisaka indray koa ireo, kisaka namonjy ala satria mbola olon-dinga zany tamin'izany araka amin'ny teniny namantsika aina teo. Ireo tambalimbaly sy tandronirony ireo rehefa nandeha izy ireo, nisy afo mandoa zao izy mipilazana azy, afo tena mezinezina be mihitsy. Io afo tonga dia nandoro ny ala, dia nandipaka an'ireo le tambalimbaly sy tandronirony ireo, dia maty teo zany ny akamaroan'izy ireo. Zany zahatra zany ny anaran'io afo atao hoe afo-tro. Zay ny voalazan'ny lovatsofina. Ka amin'izay fotoana izao ny hoe afo-tro dia efa ilazana mihitsy andikana amin'ny le teny malagasy ny teny frantsay hoe volcan. Ka tamin'izany zany dia mbola nisy ny volcan mbola nipoaka teto Madagasikara. Dia anankiray zay, anankiray indray koa anefa tamin'ny faritra atsimo Atsinanana nosy iny ihany. Tandray koa nisy an'le karazan'olona natsoina hoe kimosy. Ny kimosy dia nisy mpikaroka malagasy, anisy mpanao fikaroana momba ny kimosy. Ohatra Andriamatoa Jean-Aimé Rakotaroso nanoratra boky izy, navoaka ny tany amin'ny tranomboky L'Harmattan tany Frantsa, fa hoe ny kimosy dia mponina fahiny teo atsimo Atsinanana Madagasikara. Ary ny lovatsofina dia milaza hoe mbola misy zay vato naorindreo kimosy reo, zay vato zay le atao hoe vato kimosy. Dia nisy koa mpikaroka hafa ivelan'ny Jean-Aimé Rakotaroso, Alibera ohatra fa indray vahiny. Izy indray nilaza fa ny vazimba angamba nisy fifandraisana tamin'ny kimosy. Ny antony dia satria zao ny kimosy rehefa miala amin'ny toerana anankiray, satria mpifindramonina foana manko ny olona taloha. Raha voalany ny haza sy ny voankazo fihinana amin'ny toerana iray dia lasa mifindra ry zareo. Ka rehefa miala amin'ny toerana anankiray nipetrahany ireo kimosy dia entiny manaraka azy ny faty ny razany. Ka ao anatin'le fasana ametrahany vato anankiray, vato boribory tovitovy habe amin'ny karandoan'olombelona. Dia io vato boribory io zany no apetraky ny kimosy ao anaty fasana, dia entin'ireo ny razana. Ka zao na lasa eritreritry indray ny Alibera. Ny vazimba ihany koa taty aoriana dia nanao tahaka an'izany fantaon'ny kimosy zany. Rehefa miala amin'ny toerana anankiray
ipetrahana izy dia entiny manaraka azy ny razany fa misy vato boribory tovebe amin'ny oan'olona apetrany eo dia lasa izy ka misy fitovizana any koa zany nataon'ny kimosy sy nataon'ny vazimba dia ireo araka voalazantsika eto angambe mety hoe tsy hoe afakatahako akory fa mety hoe anarana fotsiny samy hafa fa samy karazan'olona ray ihany reo dia izay le vato atao any amin'ny fasana misolo olombelona zay mbola fomba malagasy hatramin'izao a satria raha misy olona manambady zao mativady izy mbola mieritreritra ny anambady anefa izy aoriana dia tadidy tsara fa zao ny fanaon'ny malagasy tsy mahazo manambady le olona mativady raha tsy efa mamadika an'le vadiny efa maty dia avadiky ny razany iny ary raha misy koa ny olona mativady rehefa idina ny fasana andevenana an'le vadiny dia le lalàna le mativady a maka vato anankiray atsipiny eo am-pasana zao ny teniny am'le maty manomboka zao tsy zatso ny vadinao fa ity dia alefanao ny vato dia efa mamadika an'le maty ko izy zay ihany koa mbola fanao a vato no apetraka isolotena an'le velona ao ka zay zany a efa ela dia ela nisindra vazimba reo a ary samy miaiky daholo ny faritra rehetra teto Madagasikara fa vazimba ny razany ny teo alohan'ny razandrareo ireo zany mahalasa eritreritra dia zao raha ny ataka tamin'ny kontinanta tambarany Madagasikara efa ndretsahantsika teto efa ely zay momba ny hoe Gondwana nitesaka ny kontinanta maromaro i Madagasikara iny raha mpitambarany tao anatin'le atsondrareo Pange zay Pange zay ndikany Pange fa amin'ny teny grika zany ndikany hoe rehetra tsakanavaka ka reheto avy ny voalaza fa vondrotany ny tambatra tao anatin'ny Pange raha rehasehantsika avy any andrefana i Amerika atsimo i Afrika dia Madagasikara mahagaga fa atao tononondrareo foana tao amin'ny tokana dia miala be ao Madagasikara i Inde avy any Inde mbola misy any Australie dia avy any atsimon'ny Australie mbola misy an'le vondrotany lehibe mangatsika be any le atao hoe Antarctique izay rehetra zay no atao hoe Pange ka nisaraka ireo toran'ireo ina moa no nampisaraka azy araka ny fiheveran'ny manam-pahaizana tamin'ny fotoana ny foronan'ny ranomasina dia ny rano moa hitantsika fa mahery ny rano rehefa ny ranomasina zany ka rehefa ny forona ny ranomasina paony daholo zay zavatra rehetra sendra azy dia nitesaka ny tany dia misy tesakesaka ireo a dia niatakatsaka ny tany sasany a zay ny ataony hoe nandeha nentin'ny rano nanaraka azy ny sasany amin'ny tany zay nitesaka ka mbola afaka nitsingevana dia nentin'ny nanaraka azy dia Madagasikara zany a anisan'ireo tany nitsingevandreo dia nitokana ka efa ela be nampitoko amonina ny Madagasikara zany mahatonga azy io sy ny manam-pahaizana manana zavaboary tsy tovizana azy anaiza amin'izao tontolo zao fa raha jerena kosa nefa izy amin'ny ankapobeny zavaboary Madagasikara zavaboary ny Azia ohatran'izay zany fa tia mandefitra ny resaka fa zay no amin'ny ankapobeny fiatsiaritra moa no iresahana azy ny hoe satria nazolo olona amina toerana anankiray ny vato ireo maro vady zany mety betsaka vato anatin'ny fasanao raha izay zavatra resantsika zay ny amin'ny resaka hoe fahalalana ho an'ireo vazimba moa ny resakitsika teo hoe nisy fivoarana trano raha le finoana ny hoe vazimba mitsabo sy ny tariny aiza ho aiza zay resaka le hoe fahalalana manokana zay ny
mikasika ny tontolo manodidina azy, ny resaka fahafantarana momba ny zava-maitso sy ny sisa. Raha ny vazimba aloha raha jerena ary ko voalaza teo mponina anaty ala ry zareo. Ary mponina anaty ala rehetra eran'izao tontolo zao mahalala ny zavatra eo karazan-java-maniry fihinana sy fanafody. Ny fanafody tazo ange zao e avy amin'izareo frantsay. Ny fanafody tazo ny vakina anisan'ny tao anatiny dia misy atao kankina. Io kankina io dia hazo haindry zareo olon-dia tany Amerika atsimo. Dia avy any no nahitanany hoe ry zareo reo olon-dia Amerika atsimo reo efa nampiasan'io kankina io hitsabon-jareo ny tazo moka. Dia nampiasaina teto amintsika io antritra ny 4 taona tsika nihinana ny vakina tany misterna fihinanana azy mihitsy. Zany ohatran'izany ka ny fahaizana ny fanafody atao avy amin'ny zava-maniry mahay an'izany daholo reo olon-dia eran-tany. Ary ny vazimba dia nahay an'izany koa. Ary ireo manam-pahaizana momba ny fanafody fambilaza ihany koa feto Madagasikara no anisan'ny tany maro isa indrindra ny zava-maniry fanao fanafody. Dia ohatran'izay zany hoe ry zareo vazimba tsy mahagaga raha ny heverin'ny olona taloha ary ny lovatsofina mahay mitsabo. Mahay mitsabo avy amin'ny lalan'ny zava-maniry. Ia, raha ny amintsika miresaka izao mety mbola azo fantarina hoe faritra izany mety mbola ahitana azy hoe iny le olona vazimba anamarinana fa tsy biby io na olona fo kely. Aiza ho aiza no toerana mety mbola ahitana azy? Iantoko raha ny vazimba dia fa nilaza any nisy olona nilaza teo. Izy zao misy soratra eto vazimba ka izay mband'olombelona iki dia mpiresaka mikasika ny resaka fomba mampanao malagasy. Ary olombelona iki tena milaza mihitsy izy fa izy dia vazimba. Ary ny renibeny ny vazimba. Renibeny vazimba avy ao Alasora. Dia tanany hatramin'ny farany mihitsy zay. Dia ny vazimba mbola misy vazimba be dia be amin'izao fotoana izao amin'ny tantaran'ny andriny efa ahitana an'izay. Ny karazan'olona antsoina hoe vazimba rehetra voatany fotsiny izao ohatra dia rehetra avy ny karazany. Ry zareo avy ao Ambohimanarina, ny avy aty Andranoro, ny avy aty Ambohibao Anteroka. Misy toraka antsoina hoe amin'ny Anteroka. Ambohibao Anteroka, Ambohijanahary Anteroka sy ny sisa. Ny Anteroka dia vazimba. Ary zareo tsy mandahan' izany fa dia vazimba ny Anteroka. Ka ny reo dia efa ataontsika hoe vazimba efa mitovy toetra amin'ny malagasy satria izy ny makona amin'ny tenany Ambohimanarina be ianao dia afaka hanavako hoe reto vazimba. Satria ohatran'izany ka misy ihany anefa araka ilay voalazan'ny olona koa hoe misy ny vazimba fisado, misy ny vazimba lavaloha, misy ny vazimba mitrakitraky nify, misy ny vazimba ka izany rehetra izany dia raha tena zohina ny tantaran'izao tontolo izao kosa misy fahamarinany ihany zany. Satria raha ny momba ny zatikety hoe ny kimosy ohatra efa nisy manam-pahaizana maromaro ny vory kasika ny kimosy. Dia misy milaza ny kosa fa ny kimosy dia olo-poy, olona foy izy zany. Dia misy nilaza ry zareo manam-pahaizana fa karazana pigme ny kimosy. Dia tsika amin'izao fotoana izao angamba tsy dia mahalala rosa intsony momba nantsony hoe pigme fa takany izay taloha dia nampianarana an'izany misy tanam-pianarana inona natao hoe pigme. Pigme dia olona foy. Olona foy raha ny
rehefa ndrareo dia eo amin'ray metatra sasany eo misy latsaka kelin'izay ny avony zany dia misy mihoatra kelin'izay ka ny pygme nisy karazany roa misy pygme taty Afrika ary misy pygme tany Azia ka samy hafa ireo kanefa mitovy ny fomba fiainan'ireo samy mponina anaty ala any Andababato dia miaina amin'ny zavatra misy eo amin'ny ala ao biby mihaza sisisy dia sarotra ohatran'izany zany dia mety misy any zany le hoe olona fisadony iaina angamba anazava amintsika tia misy tantara zany tsy de hoe le fisadolo ohatra no resahako eto fa itsika zany tety efa niresaka momba ny vezo ny foko vezo dia ny vazimba koa nefany a raha nylazain'ny mpikaroka dia mianto hoe Andriamanitra manamboatra ny olombelona misy ny lava misy ny fohy misy ny tsara tarehy tsara endrika na lehilahy na vehivavy misy bikana dia zay zany hoe maranitra ny tendrika na boribory endrika dia ohatran'izay ihany koa ny vazimba fa tsy hoe ny vazimba akory dia olona fohy kely botry kely dia ratsy tarehy sy ratsy endrika zay ny fiheveran'ny olona azy fa tsy izay izy a ohatran'ny olombelona ihany a mive zao izay na hoe tsara tarehy fa ny vazimba koa dia tsara tarehy tsara endrika na vehivavy na lehilahy zay fisaondraondra eny ny endra raha nisy tantara sakeo resahana namana be anao ay misy mpanoratra malagasy mpanoratra boky tantara Randy Michel Randy Michel dia nanohitra momba ny vazimba ary zao ny tantara iny zay ny vazimba ozy a manana fomba fitaizanany zanany ka raha vao teraka ny zaza dia misy fomba ataon'ny vazimba tohanandreo amin'ny tanany ny atoko ny zaza sy ny faritra ambony amin'ny sofin'ny zaza ambonin'ny sofiny iny zany dia any mazaka ty filifana iny zany arina filifana iny dia manana endrika ohatrany hoe tefena le lohana zazakely ary dia zany mihitsy nanovana anay izy izy ny zanaky Randy Michel zanaky Randy Michel moa efa nodimanda izy fa namana mpiara-mihira zany ary maro mahalala ny anarany hatramin'izao André Titis dia André Titis milaza taminay mihitsy izy zany zay ngefa izy dia zany mihitsy dia zay naotran'izany zay nga André Titis tsy namarian'olona loatra ngamba izy tsy anasatroka fa ny lohany zareo dia loham-bazimba zany filazana azy taloha ary io loham-bazimba io a mbola misy olona sasany manana azy amin'izay fotoan'izao ary anteroka aty a efa nahitana koroa manana ohatran'izay loham-bazimba la zany olona azy ny olona na faritra tsy Madagasikara taloha tena tiany zany atao hoe olona manana loham-bazimba zany ka zao nefa misy amin'ireo le mpiavy vahiny ataontsika olona avy any ivelan'i Madagasikara dia avy any Mélanésie dia misy mpanoratra tantara anisan'izany Grand Didier fa hoe any Mélanésie misy vondronosy anankitelo reto no anaran'ireo vondronosy ireo ny vondronosy Wallis dia ny vondronosy Horn ary ny vondronosy Fidji mahavondronosy azy nosy be dia be mitambatra zany reo a raha nosy Fidji fotsiny zao misy 300 mahery ny isany fa amanjatony aloha ny misy mponina ka amin'ireo vondronosy anankitelo voalaza ireo dia ny fanaon'ny mponina any ony hitezanany zany ohatran'le lazain'ny Randy Michel tao fa dia ay zany lazain'ny mpanohatra tandrefany fotsiny dia hoe ny anaovan'zareny lohany zanany ohatran'izany zany a mba hanana forme mba hanana bikana pyramide zay ny fahalalandreo azy ka tsy zany tsy dia afaka mamitsiny hoe fils adon fa misy zany zay ny fiheverana azy
telefisika somary lavalava koa mako rehefa ka tsy de to mahagaga loatra zany de ohatra hoe misy hoe fisadony vazimbe lavalony vazimbe fa fomban'olona anisan'ny razan'ny malagasy mihitsy zany a zany zavatra zany avana amindreo vondronosy ny lazaindreo. Eny ary izay no atsasakadiny voalohany nitondrana fa melabelara-kevitra mahakasika an'ity hoe vazimba ity mety mbola isy ny anampiana azy amin'ny fotoana mampety an'izay fa izy aloha mari antsika kely vetivety hoe efa azo atao zany mandray ny SMS sy ny antso avy aminareo dia reto misy feokira anankiroa ahafahany mamatotra an'izay. Sehatra ny fandraisana anjara ampeo na antso mivantana. Sehatra ny fandraisana anjara antsoratra na SMS. Ny 033 08 850 02 zany no ahafahanareo mandefa SMS manodidina anjaresaka vazimba izay no resahanareo ao azonareo atao ihany koa nefa ny miantso mivantana dia ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 zany dia zao rehefa mandefa ny SMS nareo dia amarino tsara aloha ny voambolina rehetra, amarino ihany koa ny fahana sao dia tapaka ilay SMS dia tsy tonga teo aminay ny toyany. Ho anareo miantso mivantana kosa dia vonoina tanteraka ny radio na raha tsy maintsy hiaino ianareo ny feonareo izay miverina any dia ahianao farany ambany izay feon'ny radio izay dia ny telefona no tena ifampiresantsika zany. Marina ve fa vazimba no ny avintsika malagasy rehetra sarobidy avy any androy no manontany an'izay. Tsika malagasy rehetra zany tsy de tena olazaina hoe vazimba daholo fa misy raha vazimba ao anatsika raha ohatra zoina satria ny vazimba dia ny fangaro tamin'ireo le mpiavy rehetra taty aoriana ary izany zavatra zany na ny mpanjaka taloha aza dia milaza andrenam-pinomery zao milaza tsaroko no razako vazimba dia tatarainy eo hoe ay zany izy taranaka vazimba ihany koa dia be dehibe no loatra an'izany ary reo mpanjaka ira Madagasikara reo mbola misy ny mpanjaka eto amintsika raha any amin'ny lovatsofiny ireo dia misy milaza foana fa rehefa tonga ny razany dia nahita vazimba dia mifandray tamin'ny vazimba ary reo vazimba reo any amin'ireo faritra rehetra reo dia alain'ny olona taloha amin'ny mpanjaka taloha omeny taorana manokana misy zavatra atokany hoe ny vazimba no manao n'ity zavatra ity tamin'ny faritra merina zao ohatra dia ny vazimba no pitsitsika dia vazimba rery no mena an'izay fahefan'izay any amin'ny faritra rehetra saka mandeha Madagasikara dia misy taorana natokana ny vazimba zay satria ireo no tompon'ny tany raha ohatra ka tsy nisy ireo dia nanjakazakaan'izay te anjaka fotsiny ny tany fa nisy an'ireo dia ireo no najaina araka le fitenena ny fanilazan'ny amatsika aina teo mpifindramonina rehetra taloha samy manaja deo le fitenena hoe zay tonga aloha tompo-tanyrazana ka no zany zany dia vazimba no tompon'ny tany dia raha vazimbatsika ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 ny afanareo miditra mivantana zany le vazimba ve araka ny lovatsofina tsy ilay olona fohy kely reny misaora tompoka izy moa no miresaka an'izay dia efa namaly tenatsika ny makasika an'izay ngambany. Salama dia mbola misy ve hatramin'izao sa lasa any andoha rano ny vazimba? Miaraba tompoko ya afaka miresaka ianao anatin'ny filiry isika. Mahena ya toy izo ary andresaka aho renina sary mba sainga antany hoe ny vazimba ve misy karazany roa misy zao le vazimba lehibe atsika lelena tamloa dia le ahoatra le vazimba lehibe fasy enakisoa fasimaty reny
ny vazima tompoko raha azo vina misy karazany. Ny anisan'ny vazaha anankiray nandinika momba vazimba teto amintsika tamin'ny taona 427 izy nitonga teto. Emile Birkely ny bokyny soratany malaza ireo vazimba any amorontsiraka avaratra andefa Madagasikara amin'ny teny frantsay izy a le vazimba de la côte ouest de Madagascar. Ke bokyny Emile Birkely io raha vamaky an'io anao de mahitsy fa misy karazan-droa ny vazimba aza lazainao. Misy vazimba fotsy ary misy vazimba mainty ohatran'izany ka samy milaza delona fa misy karazany zany vazimba. Tsika koa ty ambalohany efa nilazany hoe mety misy lava sy fohy ohatra ny olona amin'izao fotoana zao ihany e de zay. Mbola misy vehatra amin'izao sa lasany andoha rano any ny vazimba ka misy loharano vazimba mantsy amin'izao. Misy foana ny atao raha nalazaina hoe misy vazimba ireo olona taloha ireo a de matahotra foana ny asan'le tompon'ny tany teo ka no zany a de atahorana ireo tsy fantatra hoe aiza hoaiza ny milevina ny vazimba fa ny tany rehetra zay nafatesany vazimba nke zany andevenany azy dia misy vazimba daholo na atiala na lavabato na atapoka vaona na andohasa. Eny tompoko miananao izahay afaka miresaka ianao. Miarabanareo rehetra tompoko. Eny tompoko. Rabato. Ny zavatsika ty antoniko de hoe tokony mba misy olona ve mba hoe manao tetiarana zany ho an'ireo vazimba ireo. Raha zatsika zany teo vazimba ireo de mba tokony misy olona manao tetiarana. Tompoko andrenam-pinomerina fa nanao tetiarana taroko ny razako vazimba izy de atombory any amin'ny andem-pandrana. Andem-pandrana rafandrapoy rafandrandava rafandramanenitra de toizy mankana amin'ny rangita sy rafoy de mbola toizy andray amin'ny andemanelo ralambo de niteraka anande aty amin'ny andenjaka nge zany le manataka teotany vazimba daholo reny ary mbola toizy nandrena mpinomerina azy hoe 12 nanjaka misy hoe 12 nanjaka de zany rehetra any a mbola efa misy tetiarany zany any fa zany hoe mbola misy azo atao raha misy vazimba ngambo itika eto amin'ny fandarana de saina miresaka izy. Mba miantso kely anareo tarana vazimba. Eny tompoko miananao izahay. Salama tompoko. Salama tsara tompoko. Somary ena kely radio raha sitraka ao azafady de toizo ny resaka. Eny tompoko. Dawary tompoko. Toizo ary. Ao ve? Eny tompoko toizo. Saka mba tany fotsiny aho hoe mbola misy hoe le taranaka vazimba amin'izao de ahoana ny fomba ahafantarana azy? Mbola misy ny taranaka vazimba to ary lazantsika teo ry olombelo riky zao no anisany ry zareo anteroka reo anisany raha misy mahafantatra amindreo anao de reo zany mahitsara azy ry zareo anteroka hatrany amin'ny razambeny any amin'ny zay razambendrereo Andriambodolova sy raha tsy mandafika afaka manao tetiarandreo izy na izy zay taranaka amin'izay fotoana zao azy angamba mety mbola azo anao hoe isany zanaka de raha avy any aminany nareo de izy avy no razambena misy mbola olombelo riky azo nareo antanina enga. Eny tompoko miananao izahay. Lasa ny namantsika. De ahoana zany le namanato le hoe tany misy vazimba e sa misy ifandraisiny amin'ny hoe lolo ihany ny vazimba? Misy ifandraisana. Zany hoe mety isy ihany ny ifandraisana. Iny aloha ny atao lolo. Ny lolo ange de karazana fanahy. Fanahy tsy hita maso izy zany. Ka raha mety makarary ny olona. Fa misy zany ohatran'izany misy lolony rano misy lolo anaty ala de ny lolo sy ny vazimba zany mafana aza le resaka fanahy de misy ifandraisana amin'ny tain'ny olona.
raha araka ny tantara voalaza dia hoe tena hoe toerana masina mihitsy zany hoe toerana misy ny fahasamby fazimba na tsy fantatra raha le izy zany dia hoe misy fazimba eo dia tsy azo zimbazimbaina mihitsy iny tantara no lazainy eto hoe nisy nanimba zimba le toerana dia ny olana mihitsy ny tendany zay hoe tsy azo naovana maloto tsy azo zimbazimbaina mihitsy zany ny toerana misy ny fahasambyvazimba. Miananao tompoko toy izo ny resaka aho lasa le namatsika mba tianao fantatra mbola misy ve ny vazimba efa nyresantsika teo marina ve fa le atao hoe kalan'ory ihany le vazimba hitako dia misy filazana fa hoe karazana vazimba ihany ny kalan'oro misy filazana an'izany fa misy olona zay izy ny mpitantara ohatra ny boky tantara mihitsy misy olona efa lazana hita kalan'oro tany amin'ireo toerana tokatokana ny efitra na eny amin'ny tamin'ny lavabata na toerana anaty ala ary misy izy efa nahazo kalan'oro. Miaraba tompoko. Miaraba to. Afaka miresaka ianao toy izy. Efa tafiditra ianao tompoko resao ary. Eny toko. Hitanao miresaka hoe vazimsika dia gaga amintsika malagasy zany miteny hoe vazimtsika nefa vazimby dia ireo fitsara zao ny resaka hoe andrina teo maheno ve nareo? Maheno tsara zahay. Tsika hoe ny razantsika zany ary anjena primerina ary andriamanelo raporovangita vazimba daholo tsika menakavy fa tsisy zany hoe nendo inona ty tsika menakavy fa marina hoe nisy metistisy nisy niditsy fa raha manontany ny olona zany vazimba ny tompony tany teto dia tsika menakavy zany vazimba daholo tsisy dia tokony azaina zany ny hoe vazimba vazimba any anatin'ny tenitenen'ny olona anaty lavabato mety ho zavatra hafa mihitsiny fa olona be ohatra tsika ve izy hoe mety 50 mety 60 dia tsofoka ny anaty lavabato e za zany mihevitra hoe ty vazimba daholo malagasy azafady aloha ia saotra to verina le kalan'oro tsika sa le kalan'oro falazatsika teo angamba fa hitra kely amin'ny fikarohan'ny manam-pahaizana malagasy anankiray tsika io manam-pahaizana malagasy io ny anarany fantatry ny mbesiny maro nga Albert Rakotoratsimamanga nga Albert Rakotoratsimamanga tamin'izy nianatra tany a Frantsa dia niasa tany izy dokotera no asany tany ary eo dokotera rehetra tany Frantsa sy ny tany Europa rehetra tany taloha tany amin'ny tany alohan'ny taona 1700 tany dia samy nahamarika daholo fa ry zaza rehetra izay manana raha maintiodika zany hoe tany amin'ny ray be ny tany na ny lehibe ny tany misy olona maintioditra ka na efa vazaha azy izy ka teoriana dia mbola tavela ao misy marika anankiray ahalalana ny zaza maintioditra misy mangana mifaritra amin'ny tenany fa matetika mifaritra mangana amin'ny tenany zaza io rehefa lehibe izy dia tsy hita tsony dia io zany na ahalalana ny zaza maintioditra eto ambonin'ny tany ka inga Albert Rakotoratsimamanga amin'ny mahadokotera azy izy voasarika manokana ny sainy andinika momba an'ireo zaza maintioditra ireo ny antony nikaroana azy ahalalany ny malagasy mba ahoana moa zany ny malagasy dia nandinika an'ireo karazana maintioditra eo izy dia nanohitra filazana fahaizana ray zany fanazavana izy fanazavana ara-pahaizana dia nilaza izy fa ny malagasy fa atombo leke amintsika malagasy mihitsy ilay izy ny malagasy io izy raha fijerena ny raha andreo le zaza malagasy rehetra ireo tsy fantatra hoe taiza deo le fanalehany zany nanangona ny tiliany raha malagasy dia zao ny hitany Rakotoratsimamanga ny malagasy dia mizara ray telo efatra midimy eo dia hatramin'ny isany
tamin'ny taona 770 efa 7 taona lasa tsy fo any amin'ny valamby 80 taona manakaiky ny enina amby roapolo eo ka tamin'izany Ngararakoto Ratsimanga nametraka ny hoe ny faritra mangana amin'ny tenany zaza sy ny fiavian'ny malagasy. Zao le lohatenin'le zavatra nosoratany adika amin'ny teny frantsay. Tache pigmentaire congénitale et origine des malgaches. Dia nanao fanosana Ngararakoto Ratsimamanga. Zao ny fanosana hitany amin'ny hoe karazana olona inona avy ny hita amin'ny malagasy. Misy karazan'olona misy ataony aloha hoe type europoïde, zany hoe olona taranaka olona avy any Europe. Nisy teto amintsika ny olona europoïde taloha ry zareo fandraisaka momba ny Betsimisaraka ny Zanamalata ohatra dia zanaka Jiolatsambo européenne. Dia misy koa zareo Espagnol le rendrika ny sambony tany faritra atsimo nosy tany. Misy européenne zany avy amin'ny razan'ny malagasy. Dia nisainy Ngararakoto Ratsimamanga firy ny isan'ny zaza firy isan-dato ny zaza ny Nigeria ny manana ra europoïde 700. Ka ny 700 amintsika malagasy zany dia taranaka européenne. Dia ankoatran'izay europoïde zay dia misy ataon'ny Ngararakoto Ratsimamanga hoe type mongoloïde. Ny mongoloïde indray maro anisan'olona europoïde izy 7 isan-jato. Ka ina moa le atao hoe mongoloïde. Ny atao mongoloïde dia ireo olona mitovitovy bika manendrika amin'ny sinoa. Ny sinoa, ny malaisiana, ny indonésiana zany mongoloïde daholo zany. 7 isan-jato andreo zany ny malagasy. Dia ny maro anisandrindra zay hitany Ngararakoto Ratsimamanga dia ny ataony hoe negro océanien, mainty hoditra avy amin'ny ranomasimbe Pasifika. I ranomasimbe Pasifika io misy vondronosy efa nisy voalazantsika ihany teo. Vondronosy ny Mélanésie. Ka ny dikan'ny Mélanésie manko nosy ny mainty hoditra. Mainty fiodirana daholo ny mponina ny Mélanésie. Ary reo dia anisan'ny voalaza farazamben'ny malagasy ny resaka ny nataony docteur Michel Randitsika teo nisy ny André-Titis hoe fomba avany Mélanésie nge io le manafisaka lohan-jaza io. Ka ny maro anisandrindra amin'ny malagasy araky le fandinina nataony Rakoto Ratsimamanga 2 isan-jato. 2 isan-jato tsika zany avy any amin'ny mainty hoditra océanienne, zany hoe avy any Mélanésie. Dia mbola misy 2 isan-jato izy. Ireo 2 isan-jato ireo mainty hoditra avy aty Afrika. Izay ny fandinihana nataon'ilay Albert Rakoto Ratsimamanga. Ka rehefa nanoratra ny hoe Albert Rakoto Ratsimamanga ka nivoaka io zavatra nisoratana io tamin'ny 770 taitra daholo indray zareo européenne tany satria efa mba samy lasa hitreritra ihany angamba hoe ina mahatonga an'ity faritra mangana amin'ny zaza mety hoditra ity. Kanjo misy olona tena nandinika ary tena nahita ary afaka nanao isany aza. Dia ny ainge tamin'izay zavatra zay nahatonga ny Albert Rakoto Ratsimamanga noratsan'zareo frantsay mpikambana atao amin'ny antsoina hoe Académie des Sciences. Dia lasa mpikambana atao amin'ny Académie des Sciences zany Albert Rakoto Ratsimamanga. Ary vitsy ny olona ivelan'ny Frantsa nahazo an'izany toran'izany ary taorianan'izay Albert Rakoto Ratsimamanga nataon'ny frantsay taleny
febe fikaroana tany frantsa febe fikaroana scientifique atao hoe CNRS hatramin'izao mbola be ny malagasy mpianatra avy any atao avy any amin'ny CNRS zay voalohan'izany ga Albert Rakotoratrimamanga ary nahafahany nanorona an'io toeram-pitsaboana ao Avarabohitra io dia avy amin'ny laza nananany tamin'izany fotoan'izany tena raha vao izy no hanao zavatra tonga dia momba azy daholo ny manam-pahaizana Europeanina manompo masira dia io izy a nataony fikaroana febe fikaroana momba ny fitsaboana malagasy nanao ny fanafody masy raha efa hitantsika ireny a dia ny IMRA ao Avarabohitra ito sia Institut Malgache de Recherche Appliquée ary tamin'ny andron'ny Covid-19 aza nge mbola anisan'ny deraina ny lazan'ny IMRA tao no nanaovana fikaroana momba ny fanafody Covid zany rehetra zany dia lovantsika amin'ny Albert Rakotoratrimamanga ary mba tsy hanadino zavatra rehetra so tsika malagasy manadinodino any leranga io tsy avanay akory izy fa zao raha farana ny 320 tamin'ny 750 mako farana ny 320 dia manomboka ndray ny 320 nanomboka tamin'ny taona 2000 dia izao tontolo zao samy nametraka zareo mpitondra an'izao tontolo zao hoe ny firenena tsirairay aby samy manendry olona anankiray avao aminy ohatra iny ny olony 320 aminay dia neny malagasy olony 320 tsika nga Albert Rakotoratrimamanga ka be dia be tamin'izany ny mpanao politika tsaka nihevitra hoe zay ngamba no voaray olony 320 tsy ala eto amin'ny sezatony a zany angamba kanefa tsy mpanao politika no safitina teto Madagasikara fa nga Albert Rakotoratrimamanga tetratetra tsaratra fotsiny zay misy boky veo na pejy mety azahoana tantara momba ny fandahana androany aizany mety ahitana azy le resaka fazimba zany ay misy toko boky anankiray boky be pahalala io tantaran'ny Andrina ny tantaran'ny Andrina sorata amin'ny Opéra Calais raha mamaky an'io anao dia zareo amin'ny boky voalohany misy boky roa mako izy io ka le boky voalohany ao amin'ny boky voalohany io dia sokafy amin'ny takila 12 io amin'ny takila 12 misy filazanany hoe zao ny fianombohany mbola tadidadito kely andrendravindravina voanalohany vazimba tany ambotsy takatra any avaratra mbola tsy voalohany filazana tany voanalohany andrendravindravina voanalohany vazimba tany ambotsy takatra any avaratra mbola vitsy ny olona taty ambony tamin'izany taty ambony te fotany zany mbola vazimba vitsivitsy ala maizina avokoa zao rehetra zao ditatsika amin'izany zany fa le nisy anaran'la voalazany namatsika haina teo izy rola zanaka andrendravindravina andrenoranorana sy andremanjavina nandeha niaza hony izy rola ka zao koa no lazan'ny takila 12 tamin'izany tsy mbola nisy vary tsy nisy katsaka tsy nisy vomanga ambany mangazo fa tsy mbola zany zany tsy mbola nisy zany fambolena tamin'izany tsy mbola nambolony olona fa izy rola zanaka andrendravindravina izy nandeha miaza zany ivelohana tamin'izany tandraka anankiray monja no azony dia nitady sekainao afetsena angamba le zokony dia izy miantso an'le zandriny iza no alainao safidy ianao iza ntianao ty trandraka ty sa ty tany io dia ozy le zandry tena sitrako ave zany eno izy le zokony fidi zay tianao nitrandraka zany tany ka neverina angamba tamin'izany hoe tany no misy dikany ilona tamin'izany fa izy efa naona dia le sakafo aloha nao atainy dia ozy izy le zandriny raha zany ary mizy avelao hoany tany fa eto anao nitrandraka
dia faly andinoranorana azo sakafo be zany izy rery dia hoy ny fitenena am'le boky takily ihany dia ny lohana andeha noranorana ny azo itonon'ny tandraka dia misy fitenenany hoe ny lohana andeha noranorana ny azo ina ny dikan'izany raha nadika tamin'ny teny frantsay ny boky tantaran'ny andrina olona manam-pahaizana rolangeza be nandika azy amin'ny teny frantsay ndray frantsay sapisy ndray malagasy ratimba fa sapisy sy ratimba raha nandika amin'ny teny frantsay izy tantaran'andrendrabindrabiny io tsy sahany nadika zavatra hafa le hoe ny lohana andeha noranorana ny azo isonon'ny tandraka fa dia azafady amin'le teny frantsay zao nandroatana azy andeha noranorana trois le bois sy nandikan'izany tsy misy mahalala ndikan'izany fa raha ohatra ka tena nandinika amin'ny fomba malagasy zareo dia zao ny olona taloha rehefa mandrehatra afo mampiasa hazo anankiroa misy hazo anankiray somary malemilemy fa maina dia efa sy ny faritra hoe etino fandrehetana afo dia misy hazo anankiray mafy hazo mafy tsara mihitsy ranitina ny lohany apetraka tandrifin'le faritra efa natao amin'le dia ahodikodina eo iny hazo iny dia asiana ravin-javatra maina manodidina azy dia mirehitra ny afo izay le atao hoe lohana andeha noranorana ny azo nanao afon-drangy izy afon-drangy teny malagasy zany efa tsy fantatsika tsony afo avy amin'ny hazo zany le hazo ahodikodina ka natao hoe rangy dia le hazo le ahodikodina iny teny malagasy koa ny hoe rangy ny hoe mirangirangy midikodina olona mamy zao ohatra dia atao hoe mirangirangy ka le hazo midikodina ka tamin'izany zany ny afo fambolena tsy mbola nisy fa dia afon-drangy natao ka avake ny takila faharoambin'ny amin'ny tantaran'ny andrina tompony dia ankasitrahana ireto namantsika avy amin'ny fobe momba ny teny reto ny vahiny tanatin'ny fandaharana amin'ny herin'ny toy izao mbola izay no resantsika eto andeha ireo SMS efa napetraka reo voatahiry ireo ho resantsika amin'izay fotoana izay mametraka ny mandrapiresaka manapitafo amin'ny manaraka indray veloma tompoko veloma tompoko filira fitsipika literatiora riba fanabeazana malagasy ranoray filira iresahana ireo fomba fanoratra fiforonan'ny teny ireo fiteny marina fanazavana ny atao hoe kanto ny karazany sy ny firafitra literatiora isamparitra kabary sy ny sisa famelabelara-kevitra fanorona ny fomba isan-karazany filira isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny 20 ora filira iarana amin'ny tsilavina juladimby ny aina